Nomery toko 7. Ny nitandreman'ny Zanak'Isiraely ny Paska tany an-efitr'i Sinay. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy tany an-efitra Sinay tamin'ny volana voalohany tamin'ny taona faharoa taorian'ny nivoahany avy tany amin'ny tany Egypta ka nanao hoe: Aoka hotandreman'ny Zanak'Isiraely ny Paska amin'ny fotoany. Amin'ny harivan'ny andro faha-efatra ambin'ny folo amin'ity volana ity no hitandremanareo azy amin'ny fotoany. Araka ny didy sy fanao rehetra aminy no hitandremanareo azy. Ary Mosesy niteny tamin'ny Zanak'Isiraely mba hitandrina amin'ny Paska. Dia nitandrina ny Paska tany an-efitr'i Sinay izy tamin'ny harivan'ny andro faha-efatra ambin'ny folo tamin'ny volana voalohany, arak'izay rehetra efa nandidian'i Jehovah ny Mosesy no nataon'ny Zanak'Isiraely. Ary nisy olona sasany izay naloto tamim-paty ka tsy nahazo nitandrina ny Paska tamin'izany andro izany. Dia nankeo anatrehan'i Mosesy sy Arona izy tamin'izany andro izany ka nanao taminy hoe: maloto tamim-paty izahay, ka nahoana no sakanana tsy hiaraka amin'ny Zanak'Isiraely hanatitra fanatitra ho an'i Jehovah amin'ny fotoany? Fa hoy Mosesy taminy: andraso aloha fa anontaniako izay andidian'i Jehovah ny aminareo. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: mitenena amin'ny Zanak'Isiraely hoe raha misy olona eo aminareo na eo amin'ny taranakareo hatramin'ny faramandimby maloto amin'ny paty ka lasan-davitra, dia mbola hitandrina amin'ny Paska ho an'i Jehovah ihany koa izy. Amin'ny harivan'ny andro faha-efatra ambin'ny folo amin'ny volana faharoa no hitandremany azy. Ary ampiarahany amin'ny mofo tsy misy masirasira sy ny anana mangidy no fihinany azy. Aza vela sy ny sisa ho tramaraina, ary aza vela iso tapahany ny taolany, araka ny lalàna rehetra ny amin'ny Paska ihany koa no hitandremany azy. Fa ny olona izay madio sady tsy lasan-davitra nefa tsy mety mitandrina amin'ny Paska dia ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny, satria tsy nanatitra mifanatitra ho an'i Jehovah tamin'ny fotoana izy. Ho meloka izany olona izany. Ary raha misy mivahiny eo aminareo ka mba te hitandrina amin'ny Paska ho an'i Jehovah, dia araka ny didy sy ny fanao amin'ny Paska ihany no anaovany azy. Lalàna iray ihany no aminareo, na vahiny na tompon-tany. Ny amin'ny rahona izay nitarihan'i Jehovah ny Zanak'Isiraely. Ary tamin'ny andro izay nananganana ny tabernakely, ny rahona dia nanarina ny tabernakely, dia ny tranolain'ny vavolombelona. Ary noho ny hariva dia niseho teo ambonin'ny tabernakely tahaka ny afo izy mandra-pahamaraina ny andro. Dia toy izany mandrakariva izy. Ny rahona nanarina azy, nefa niseho tahaka ny afo izy noho ny alina. Ary rehefa niakatra niala tamin'ny tranolay ny rahona, dia niainga ny Zanak'Isiraely ka teo amin'izay nijanona ny rahona no nitobiny. Araka ny didin'i Jehovah no niaingan'ny Zanak'Isiraely, ary araka ny didin'i Jehovah koa no nitobiny. Tamin'ny andro rehetra izay nijanona ny rahona teo ambonin'ny tabernakely no nitobiny. Ary na dia nijanona ela teo ambonin'ny tabernakely aza ny rahona, dia nitandrina izay nasain'i Jehovah no tandremana ihany ny Zanak'Isiraely ka tsy niainga. Fa indraindray kosa dia andro vitsivitsy ihany no nijanona ny rahona teo ambonin'ny tabernakely, araka ny didin'i Jehovah ihany no nitobiny, ary araka ny didin'i Jehovah no niaingany. Ary indraindray kosa dia nijanona hatramin'ny hariva ka hatramin'ny maraina ihany ny rahona. Raha niakatra izy noho ny maraina dia niainga ny Zanak'Isiraely, koa na andro na alina no niakaran'ny rahona dia niainga izy. Ary na indroa andro na iray volana na ela aza no nijanona ny rahona teo ambonin'ny tabernakely dia mbola nitoby ihany ny Zanak'Isiraely fa tsy niainga. Fa raha niakatra kosa ny rahona dia niainga izy. Araka ny didin'i Jehovah no nitobiny, ary araka ny didin'i Jehovah no niaingany. Nitandrina izay nasain'i Jehovah no tandremana izy, araka ny tenin'i Jehovah izay nampitondrainy amin'ny Mosesy.